Amaranantsika ny tontolon'ny baolina kitra dia nanivon'ny Fokotany ny kisaka teny amin'ny commune Bongatsara indray ny tournoi Bertin ho an'izay taranja baolina kitra izay tamin'ity farany herinandro ity hoentiny namana zakino amintsika ny famitinana ny lalao teny an-toerana. Rehefa nifanitsana nandritra ny efatra herinandro dia niditra tamin'ny famaranana androany ny fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona 7 tafiditra amin'ny tournoi Bertin natao tao amin'ny kianja Ambatobotsina commune Bongatsara. Manohitra ny fanohanan'ireo tanora eny Tsimindano eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena sosialy araka izany ny groupe Bertin tarihany Bertin Randriamiaingo. Mazava be moa zany ny etika izay atao tsika zany tsy mialonjafy eo amin'ny sehatry ny tanora ary io resaka izay natao hoe fampiroboroboana sy fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny ankapobeny no mahatonga ny groupe Bertin manona ny etika foot ohatr'izao. Eto zao dia foot aseto moa zany ny eto Bongatsara dia isaoran'ireo mpandray anjara isaorana koa mpikarakara fa azadiny ianareo na isika izay miaraka manakaiky an'ireny tanora eny dia ireo tanora eny ho avy ny firenena dia izay mahatonga ny miteny aloha hatramin'izao hoe miezaka eo eny anivon'ny tanora sy ny vahoaka Ambanakariva ny groupe Bertin. Izay zany ny tena marina. Samy nomena sehatra ilalaovana avokoa moa tamin'ity fifaninanana ity ny sokajy U13, U17 ny vehivavy ary ny senior lehilahy. Androany dia famaranana teo amin'ny sokajy vehivavy nikatroan'ny ekipan'ny Real fa misy ny Black FC avetsy avoloha no natao teny kianja. Manaraka izay ny famaranana ho an'ny sokajy senior lehilahy ny onan'ny ekipan'ny Setpika Restogas sy ny JSA. Akoatra ny famezana natolony ireo tanora mpakafy baolina kitra ny toerana moa dia anisany koa ny fanetanana sy fiarahany Bertin Randriamiaingo ny aran'ny lalao tamin'izy ireo teo ampanomboana ny famaranana.